Ny tanjona dia ny fampatsiarovana eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ny toeran'ny zaza araka izay ambaran'ny soratra masina satria ny fikamanana mampiely baiboly no mikarakara ny hetsika izany hoe manana ny toerany, manana ny anjarany, manana ny andraikiny ary manana ny hafatra izay entiny ho an'ny fiarahamonina malagasy ny zaza. Indraindray mantsy ny fiarahamonina malagasy dia manilika amin'ny zaza hoe tsy misy andraikitrareo zany mipetrafa mbola zaza sy ny sisa fa araka ny efa nazavaina tao anatin'ny conférence teo dia hoe ny zaza aza manana ny toerany ao anatin'ny fiarahamonina ary mahatonga fanovana sy fiovana ao anatin'ny fiarahamonina. Izay ny anankiray. Ny faharoa dia mampianatra ny zaza handray ny andraikiny amin'ny fanomezana ny fotoana rehetra amin'io hetsika io hoe nareo no mikarakara an'io, manolo-tsaina, mikarakara, manolo-hevitra ny olon-dehibe avy amin'ny fiangonana sy ny fikamanana mampiely baiboly fa ny zaza no mitombo marika ny amin'ny fandaharam-potoana rehetrarehetra amin'io zany. Izay zany no fomba hoe tanjona amin'io. Ary ny tanjona fahatelo dia izao mampianatra ny zaza hanana toe-tsaina hizara, hanome fa tsy le hoe mandray foana zany. Dia ao anatin'io zany le hoe misy le hetsika voatsinanto dia izao hoe omena fahafahana izy hoe tia misy an'ity le hetsika ity hoe manangona volo. Za tsy manery anareo zahay hoe omeo daholo fa ianao mieritreritra hoe ohatrinona no omeko ho an'ny asan'Andriamanitra dia manangona an'iny ao anatin'ny tavoahangy izy. Dia rehefa feno zay dia omeniny mampiely baiboly aty Antaninarenina na ny tompom-pamatsiana manerana ny Madagasikara no izarany an'izay zavatra izay. Dia izay zany le hoe toe-tsaina mianatra manome satria io anisan'ny manimba ny fiarahamonina le hoe mitenako ihany ny fantako maka foana fa tsy mizara. Dia izay koa zany anisan'ny tanjona izay mipetraka satria ny dikany voatsinanto eny ao anatin'ny soratra masina dia izao hoe voakely tsy hita maso fa rehefa maniry dia lasa mirobona be ary matanjaka satria na ny voro-manidina aza mipetraka mialokalo. Dia izay le hoe lasa matanjaka izy lasa mitondra zavatra ho an'ny manodidina azy, manome soa ho an'ny mpiara-belona. Izay ny tanjona tratrara. Misy zany le hoe fampitovavana izay iandraiketan'ny ankizy, dia misy ny fampilalaovana izay tanterahana satria ny ankizy fa eo ihany koa mantsy ny toe-tsaina entina amin'ilay izy dia izao le hoe milalao ao am-pianarana ve ny ankizy sa mianatra eo am-pilalaovana. Dia ny tanjona amin'ity zany dia hoe hianatra na eo am-pilalaovana aza izy. Zay. Hetsika dia mijanona amina sa hoe ity zany hetsika faharoa zao. Hetsika faharoa zany ity zao dia efa nitapahan'ny filakevim-pitondran'ny fikambanana mampiely baiboly zany fa ho atao isa-taona le izy satria izay le misy an'io le tanjonareo izay tena lehibe ary mila tohizana sy kolokoloina toy hatrany hatrany foana zany.